Empolo isanjaton'ny zazanany dia atao averina eny anivon'ny fianakaviana avokoa. Ny valo isanjatony kosa dia mamery-keloka ka matetika miverina ponja. Raha toa ka ny 2 isanjato mahery dia sahirana ara-pivelomana ka lasa mamery-keloka ihany koa. Io moa no isan'ny vohitra nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety izay notontosainy ny fikambanana Grandir Dignement teny tsy adana teny ity fikambanana ity moa dia misahana manokana ny mahakasika izay. Les courses du cœur zany dia karazana hetsika anankiray hoentina hanampiana ireo ankizy sahirana eto Antananarivo. Ireo ankizy ireo dia mivondrona ao anatina fikambanana anankidimy Grandir Dignement izay misy anay misahana manokana ireo ankizy voafonja ao Tamora. Dia manarakarak'izay ny Grain de Bitume misahana an'ireo ankizy eny an-dalambe. Dia manarakarak'izay misy ny centre kany fitahina misahana an'ireo ankizy kamboty sy ireo ankizy sahirana eny an-dalambe ihany koa. Dia aorian'izay misy ny centre d'accueil Sainte Marie dia misahana ireo ankizy sahirana sy lila fa ireo fianakaviana izay tena azo lazaina hoe anaty fahasahiranana lalina. Dia ny fandeha les courses du cœur zany natao tamin'ny 20 ny volana janoary teo izy. Dia ny hetsika zany ohatran'ny ny solotenan'ny olona anaty courses du cœur mijanona amin'ireny karazana tranombarotra lehibe reny misy ny Leader Press dia misy ny Jumbo Score. Dia rehefa tonga tao zay dia mifampiresaka an'ilay olona hoe mietsena mihoatra noho ny fihetsena isan'andro entina hanampiana an'ireo ankizy ireo. Dia ireo zavatra ny etsenan'ireo no navondrona entina ho zaraina amin'ilay centre anankiefatra ny lazaina teo aloha. Raha ho anay tao Tamora manokana zao dia eo amin'ny lafiny ara-tsakafo zao zay nahazo eo amin'ny toko hoe 2 taonina mahery teo voasahanao daholo na hatramin'ny siramamy, sira, biscuit sy ny izay karazany. Dia eo amin'ny lafiny fampianarana zay nahazo pakehana kahie eo amin'ny 20 eo. Dia eo amin'ny resaka fahadiovana nahazo savony 200 isa.